Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Toy ny mahazatra dia mandeha mamangany zafikely ny reto ray aman-dreny efa antitra reto. Isaky ny folakandro ary dia nahazatra ny dadabe ny maka aina kely matoritory eo amin'ny efitrano fatoriany tany amin'ny zafikely ny tany. Indray andro ary reto zafikeliny izay zatra ny vazivazy sy misangisangy amin'ny dadabe dia nanositra fromazy teo amin'ny volombavan'ny dadabe, raha iny izy mbola teo patoriana sy renoka tsara iny. Tsy ela taorian'izay akory anefa dia taitra tampoka dadabe sady niteny hoe fa maninona koa ary ty efitrano ty ny mamofona ohatr'izany e. Nitsangana ny alaingana teo amin'ilay efitrano natoriany dadabe dia lasa nakany an-dakozia. Tsy ela nefa fa vao tonga tao an-dakozia izy dia tsikarany fa namofona hafahafa koa ilay lakozia. Farany dia nanapa-kevitra ny voaka ny trano mihitsy dadabe mba haka-rivotra madio any an-tokotany. Akory anefa ny agagany sy ny atairany satria tao mbola reny manaraka ihany ilay fofona. Ny sento mafy dadabe sady niteny hoe ny tany rehetra mihitsy ny mamofona ka. Raisina toy izany ihany koa ny toe-tsaina hoentintsika manoloana toe-javatra anankiray ry mpiaino namako. Raha toa hoentintsika eny amin'ny fiainantsika mandrakariva ilay fromazy mamofona dia tsaroa fa ho ratsy fofona aminao lalandava ny tany manontolo. Izany hoe ireo toetra ratsy izay ankafizinao ary tianao mbola hoentina. Ny tsirairay avy mantsy dia samy tompona andraikitra ny fomba fijeriny, ny fomba fiainany, ny fomba fiatrehany ary ny fomba fandraisany ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainany. Kondeha ary sika anana fomba fijery, fomba fisaina, fomba fiaina toy ny fiainan'i Kristy mba hahafahantsika miaina amin'ny fofomanitry ny fiainana azo antoka sy mahomby miaraka amin'ny indray. Ka hiara iombom-peo amin'ny mpanao salamo sika izay nahita fanandramana manokana mikasika an'izany, manao hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozoozo aho. Salamo 119:9. Amen. Antoko-pihira Ambatomanga. Efa fantatra ny amiko tsy miafina mina na mipetraka dia hitana na mitsanganya niko.
izay ilay onjany fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Izay mahavangivango ny dikavana, koa dia fifaliana ho an'ny ekipa ny feon'ny fanantenana ny mitsidika ny tokantranonao indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Fifaliana ho anay indray ary ny androso ity nahandro ity mba ho antsika mpianakavy dia menofinaritra ary. Matetika rehefa hikarakara sakafo isika, anisan'ny mahavantana antsika rehefa hanao izany ny manao lasosy amin'ny voatabia sy ny tongolo izay dia vita. Nefa fifaliana ho anay ny hanolotra ity fikarakarana lasosy amin'ny legioma ity mba hahafahantsika manatsara ny nahandro ao tokantrano ao. Ny zavatra ilaina raha hanao lasosy amin'ny legioma izany isika dia mila legioma atsasakilao, izany hoe legioma izay tianao, ovy, karaoty sy ny sisa. Dia voatabia anankiroa, poivron iray lehibe, tongolo Egypta 3, tongolo gasy vodiny anankiray. Raha mahita bazilika isika mila raviny 4, dia mila saosy soja ihany koa isika indroan'ny sotro, menaka izay ampy, ny sira dia izay tiavantsika azy, ary mila rano maty 1 litatra isika. Averina indray ny zavatra ilaina, mila legioma izany isika izay tiantsika atsasakilao, karaoty, ovy sy ny sisa. Dia mila voatabia isika anankiroa, poivron anankitelo, tongolo Egypta anankitelo, tongolo gasy vodiny anankiray mihitsy ny ilaintsika, bazilika raha misy raviny 4, dia ny saosy soja indroan'ny sotro, rano maty 1 litatra, menaka izay ampy ary ny sira izay tiana. Ireo izany no zavatra ilaina.
rehefa azo ny zavatra rehetra dia ndeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra, rehefa voadio ny legioma dia andrahoana amin'ny entona. Raha ohatra izany ka ovy na karaoty no nampiasaintsika dia rehefa masaka tamin'ny entona izany izay vao voasana ity legioma ity, dia avy eo tetehina. Dia sasana ihany koa ny voatabia, ny poivron ary ny basilika. Dia voasana ny tongolo Egypta dia tetehina. Dia avy eo endasina izany ilay voatabia sy tongolo ary ny poivron sy ny basilika. Dia endasina arotsaka ao ihany koa ny legioma efa masaka tamin'ny entona tery aloha. Dia asiana sira. Rehefa vita izay dia ataontsika ao anatin'ilay fitaovana fitotoana amin'izay ireo rehetra ireo, miaraka amin'ny tongolo gasy sy ny saosy soja ary ny ranomaty. Afangaro izany dia avy eo totoina alemy tsara ao anatin'ny fitaovana izay fitotoana ilay izy na ny mixeur hoy isika. Dia amin'izay mahazo lasosy legioma tsika avy eo. Andeha averina kely ange ny fomba fikarakarana lasosy legioma. Andrahoana amin'ny entona hoy isika ny legioma rehefa avy ny sasana. Ka rehefa masaka izay vao voasana. Io izany na karaoty io na ovy dia izay nanaovana azy. Dia avy eo tetehina. Sasana ihany koa ny voatabia na ny tomaty, ny poivron ary ny basilika dia tetehina. Voasana ny tongolo dia tetehina. Dia endandasina ny voatabia, ny tongolo ary ny poivron sy ny basilika. Dia arotsaka ao ihany koa ny legioma efa nikarakaraintsika tery aloha dia asiana sira. Rehefa vita izay rehetra izay dia ataontsika ao anatin'ny fitaovana fitotoana na ny mixeur ireo rehetra ireo. Alefa ao ihany koa miaraka aminy ny tongolo gasy, ny saosy soja ary ilay ranomaty 2 litatra. Rehefa voafangaro sy voatoto tsara ireo rehetra ireo dia azo lasosy amin'ny legioma 2 litatra ianao. Dia mahasotondray ary mikarakary. Antenaina fa anatsara ny fomba fikarakarantsika sakafo ny fanaovana an'izay lasosy amin'ny legioma izay. Manome fotoananao manaraka indray namanao fanjana n'olotra izany ho anao teto miaraka tamin'ny Samma ny sahana ny lafin'ny teknika. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fanantenana. Ry-piaino malala, efa mba nametra-panontaniana ve ianao hoe nahoana sika olombelona no tia sy mandala ny marina? Nahoana ny misy mahafony ainy noho ny fitiavana ny marina? Nahoana ny zakantsika ny zavatra tsy marina sy tsy mahitsy? Ary inona ny marina araka an'Andriamanitra? Andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, sokafo ny masonay ahita ny marina ao amin'ny teninao, ary ampahirezo izahay ankatoy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha nome famaritana vetivety ny marina sy mahitsy sika dia tonga ao an-tsaina vetrany reto teny reto. Tena izy mifanaraka tsara, tsy miolakolaka. Ny mifanoitra amin'izy ireo kosa dia ny langa, ny osoka, ny sandoka, ny meloka, mivilana sy ny sisa. Misy filamatra efa napetraka-Andriamanitra, ka raha vao tsy mifanaraka amin'izay dia izay no atao hoe tsy marina sy tsy mahitsy. Samy mahafantatra ny tsipika mahitsy atao amin'ny fanompiana ny rehetra. Raha vao misy mpianatra iray manipika amin'ny tanany, tsy mampiasa fanompiana dia miariary fa tsy mahitsy izany, ary ratsy ny fahitana an'izany tsipika izany. Andriamanitra ho isika no nametraka ao anatintsika ny fitiavana sy ny fandalana ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Izy irery ihany no marina sy mahitsy. Izao no ahitan'ny mpanao salamo azy. Salamo 117. Fa marina Jehova, ka fahamarinana ny tiany, ny mahitsy no ahita ny tavany.
fankalazana ny lalàn'Andriamanitra izay natao tamin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ny Salamo 120. Andiniray novakitsika dia andiny ny 120. Fahamarinana no totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Marina Andriamanitra, marina ny teniny, marina sady mandrakizay ny lalàny. Nahoana moa no ankalazaina sy asandratra toy izany ny fahamarinana? Satria miaina ao amin'ny tontolo ifangaroany marina sy ny lainga isika. Vao nanomboka ny tantara dia ny fanandrina izy roa ireo. Hoy Andriamanitra, ho faty ianareo raha mihinana ny voan'ny hazo ho voan'ny sa, dia hoy ny lainga, tsy ho faty tsy akory ianareo. Ny Genesis 7 no mitantara izany fifanandrinana izany. Rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia nampiariary izay niafina tao amin'ny omenarana nandanga io. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7. Ianareo avy tamin'ny devolainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina ho aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Mbola mitoetra amin'izao io ady hifanandrinany marina sy ny diso io. Tsy pijery fotsiny isika fa tena fototry ny ady. In'ny marina ve isika sa sanatria ny lainga? Tena ady izy ity fa tsy vazivazy. Iandany amin'Andriamanitra marina ve isika sa amin'ilay ray ny lainga? Ny ho avintsika mandrakizay mihitsy no faritany safidy ataontsika. Tsy andefitra manana andrary ny Andriamanitra fa tsy maintsy izy no mpandresy. Ezahany ho vonjeny isika olombelona mba tsy ho levina miaraka amin'ny Satana sy ny laingany. Takatripaoly tsara ny fifandraisan'ny fahamarinana sy ny famonjena. Ka hoy izy eo amin'ny Timoty 2:7. Izany ny tsara sy akasitrahany eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Asain'Andriamanitra ho tiany marina ny olombelona. Tsy hoe ho tiany marina fotsiny fa ny velona sy ovaovana izany. Misy tokoa olona manaiky ny marina, resy lahatra fa tsy vonona anaraka azy. Izao no maritany Jaona ny olona manao ny marina. Anaka, aza vela isa mitaka anareo, izay manao ny marina, eny marina tahaka azy. Jaona 1:7. Nampiasa sy mbola mampiasa ny fomba rehetra Andriamanitra mba ahafantarantsika ny marina. Izao ny fanambarana ao amin'ny Hebreo 1:1-2. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany, tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampiteneniny tamintsika ny zanany, izay voatendry ny mpandovany zavatra rehetra, izy no nahariny izao tontolo izao. Nirahan'Andriamanitra Jesosy mba ilaza ny marina. Hoy Jesosy tamin'ny Pilato rehefa nitsaraina izy, izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao dia ny anambarany marina. Izy rehetra avy amin'ny marina dia miainy ny feoko. Hoy Pilato taminy, inona ny marina? Jaona 5:7-7. Olona tapitrisany ankehitriny no mbola mametraka io fanontanian'ny Pilato io. Inona ny marina? Andeha ho fantarintsika ireo fahamarinana nambaran'i Jesosy. Izao no lazaina ao amin'ny Jaona 5:1-5. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fitiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy nilaza ny marina fotsiny Jesosy fa izy mihitsy ny fahamarinana. Amin'ny alalan'ny irery ihany no ahatonga antsika ho marina eo anatrian'Andriamanitra. Mpanoto isika rehetra ary meloka eo anatrian'ny fitsarahan'ny lanitra. Mila mpisolo vavo isika noho izany ary izay no asan'i Jesosy. Ny amin'io fisoloana antsika io no iray amin'ireo fahamarinana lehibe miantoka ny famonjenan'ny mpanota. Izao no ambaran'ny soratra masany amin'izany. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Jaona 1:2-1. Tsy ampy ny mankalaza fotsiny ny tantaran'i Jesosy fa tsy maintsy raisina ampo ny asa-pamonjena ataony ho antsika amin'izao fotoana izao. Nanala sarina ny laingan'ny Satana koa Jesosy tamin'ny fanehony ny fitiavan'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona 7:5. Hatrany Edeny Satana dia nanao fampelezan-kevitra tamin'ny olombelona milaza fa masika sy lozabe Andriamanitra ary tsy tia ny hasambatra ny olona. Lainga daholo izany fa izy ihany, izany hoe Satana,
no fototra ny faharatsiana rehetra. Na ny fiainan'i Jesosy, na ny fampianarany, na ny asany, na ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia samy fahamarinan'Andriamanitra avokoa. Tsy nananantom-pisiana hafa teto an-tany izy, afa-tsy ny hampatsiahy ny marina adino sy ny aneho fahamarinana izay vaovao ho an'ny olombelona. Misy ireo fahamarinana lehibe izay lasibatry ny fahavalo hatrany am-boalohany. Anisan'ireny ny amin'ny lalàn'Andriamanitra izay nanaovan'i Jesosy fantsiana tamin'ny fampianarany sy ny fiainany. Anisan'izany nandehanany tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata araka ny voatantara ao amin'ny Luka 5:9. Hoy izy: aza tanareo fa tonga aho handrava ny lalàna sy ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazako aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ao Mateo 5:12. Nahariarin'i Jesosy tamin'ny didim-pitsarana nahatra tamina vehivavy tratra ny jangajanga ny tena hevitry ny lalàna sy ny fahasoavana. Izao ny teniny ao amin'ny Jaona 5:12. Izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Voavela ny eloka saingy tsy foana ny lalàna sady nasainy ny tandremana. Anisan'ny vondrom-pahamarinana mitondra ho amin'ny famonjena ny batisa. Naneho ohatra tamin'izany Jesosy na dia tsy mpanota aza. Nandatsy hanao batisa azy Jaona mpanao batisa, nefa hoy izy: ikeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ao Mateo 7:12. Naneho ny marina ny amin'ny andro farany sy ny fiaviany izay ho fitsarana ny olombelona rehetra Jesosy. Izy mihitsy no milaza ny amin'izany ao amin'ny Mateo 7:20 sy ny Luka 2:20. Miariary eo amin'ny tenin' Jesosy ny hafaran'ny tantaran'ity tany ity. Ino no afaka antsika miloza rehetra hitranga? Tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny marina rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitanisa ireo olona tsy ho tafiditra ao amin'ny tanànan'Andriamanitra ny Apokalipsy 2:15. Izao no voalaza: fa nivelan'ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Ho anisan'ireo olona ireo ny tia lainga sy mandainga. Raha tsy tia ny marina isika na koa tsy tia lalany marina dia efa tia lainga. Aoka tsy ho nisan'izany isika satria fiainana sy famonjena ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Rehefa voavonjo noho ny fahamarinana isika dia hiarahira ny firan'ny Mosesy hidera ilay Andriamanitra marina. Izao ny tonin'izany iry izany ao amin'ny Apokalipsy 2:17. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankoka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ivavaka isika. Marina sy maintsy ianao Tompo, ary teo tahaka anao izahay. Ody sy velona amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Monena ao am-ponainao Jesosy eo satria ianao ny fahamarinana. Enoa ny vavakay fa amin'ny alalanao rery ihany no angatahana izany. Amen. De l'île. Il est le seul espoir et la seule
ceux qui s'en rebellent au Tout-Puissant, tous ceux qui sont durs et calcitrants, tous ceux qui ont un cœur de libertin. Jésus est le chemin triomphant. Oh Jésus, la source de notre espérance, est aussi la vérité. Il est le seul espoir et la certitude. Oh Jésus, notre chemin. AWR. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Fifaliana trano an'ny ekipa ny feon'ny fanantenana ny manasampanajana sy ampitiavana anao anaraka ny fandaharana natokana andrenesana ny feonao piaino amin'ntian'io ity. Toy ny mahazatra dia manambahiny isika izara ireo fanandramana azony vokatry ny fiainony ny fanarahany ny radio AWR na ny feon'ny fanantenana izay raisitsika tonga soa eto amin'ny fandaharana. Menofinaritra tompoko. Ny anarako moa dia Norbert avy any Kobakobaka Ambomiadana district Andramasina, Zondro Andramasina. Tonga eto noho ny faresen-dahatra izay amin'ny fanarahako ny radio AWR. Nandritra ny fotoana maromaro dia tena nanaraka tokoa ity AWR ty ary tena resy lahatra satria misy fandaharana izay tena mahafinaritra ao amin'ny AWR. Zay moa dia mpamboly sady mpiopy. Indrindra ihany koa le ara-pahasalamana dia le fampahirezana fandaharana izay arahana andinina baiboly. Ka resy lahatra zany ny amin'ny reto fanafody ara-pambolena ny amin'ny ohatra fotsiny hoe ravina voandelaka dia ody biby zay tena zavatra tena naresy lahatra azy zay ary fa mampianatra n'izany ankehitriny. Koa eto dia mampirisika antsika ihany koa mba iaino ity fandaharana AWR ity fa misy fandaharana maro izay azahoantsika tombontsoa mihitsy ny amin'ity fanarahana AWR ity. Raha tsy teny afa-tsy izay fotsiny hoe ravina voandelaka fanafody amin'ny fambolena. Sivy mianadahy zanako ary nandritra ny namelomana sy nitadiavana sakafo an'ireo sivy mianadahy ireo dia manao brika no mbo asa taleta zany. Zay zany ny taleta mba hainay zany ary tsy tia toerana misy anay zay no manao lay brika fa mandeha any alavitra any amin'ny faritra aloatra mangoro amin'ny faritra parafaravola any amin'ilay toerana atao hoe Vohitsara any amoron-dranona loatra mihitsy alanjoro izany toerana izany. Isataona zany dia ao anatin'ny 3 volana izay dia manatateraka an'izay brika izay dia vola karama avy any no sakafo hoentina manala ny taona ao amin'ny ankonana. Isaky mifanoanay dia mivavaka rehefa hiala ao amin'ny toerana tanàna zany satria fivelomana no alea rasanatrika tsy misy ny asa, rasanatrika tsy salama, rasanatrika mety tsy mahazo vola dia very ny fivelomana. Ary dia miaraka mivavaka ao an-trano izay miaraka amin'ireo ankonako ireo manao fivadikanina melo mihitsy ny amin'izany mivavaka izany. Ary dia lasa mandeha. Tamin'indray andro dia nisy zavatra ohatran'izao tiako mba hijoroana vavolombelona amintsika biaino. Zay moa ndray komandy zany fa tsy hoe manao fotsiny dia mivarotra fa mandray komandy aloha
de zay vao manatanteraka. De tam'izay fotoana izay moa any amin'ny fahatriny zany a de manana fady andro ao anatin'ny andro reny na alakamisy tsy miasa. Ary plisin'izay koa ry zareo zany a dia mbola manana an'izay fomba fanao a izay nylovaina tamin'ny teo aloha izay. De rehefa natao zany a ny resaka dia raikitra ny karama ary iroso a eo amin'ny asa. Izy moa zany de mazava ho azy fa jery andro a izay vao manomboka asa. Tamin'izay fotoana zay rehefa tonga ny fotoana dia lasa ny tomony izay hoe andeha anao a fijoroana, satria zay moa zany le fomba fanaondry zareo zany hoe manao joro zany. Azavakeo le manao joro zany a dia mitanisa ireo olona efa maty a tany aloha be tany, tsisy azo ajanona ny ray aman-dreny ny andohana rehetra. Ary ao anatin'izay fitanisana izay zany a de misy a joro toka zany a zava-pisotro a zay raha misotro olona maro zany no atsoina manao an'izay a eo. Izay moa de tsy mba manao an'izany a fa ny anay ny asa dia entina mbavaka tahaka n'ilay fialana tany an-tanàna. De rehefa nandeha ny asa zany a dia nanomboka am'izay a ny fameperana. Nareo ozy izy a dia tsy mahazo miala eto amin'ity toerana ity, ary raha misy olona izay mba te hiresaka aminareo a avy ao amin'ireo olon-dehibe eo amin'ny tanàn'ireo dia tsy enao a eny alavitra eny izy raha voatazana, fa tsy mahazo miditra eto amin'ity ka naovanareo asa ity. De tamin'izay moa dia nasiana finosana zavatra no adadiana zany a tany amin'ny zoron'ilay toerana. Nasiany zareo finosan-javatra tany amin'ny zorony efatra, de tao ampovoany tao amin'ilay toerana zay nanaovanay ilay asa zany. Hita amin'ny masonay zany no nanaovany azy. Rehefa nandeha ny asa ity zanakanabaviko ity moa zany namako ity zany a, de efa nanomboka somary nisalasala ihany hoe anahoany ty fa mbola tsy nisy a toe-javatra tahaka an'ity zany a hatram'izay a nanaovana asa taty. Za zany de taminy hoe ny atsika de mivavaka ihany amin'Andriamanitra. Ary zahay a de rehefa sabotsy de mandeha mivavaka ary marivandro isaky ny asabotsy zany. Izy anefa raha tsy maraina de ariva isan'andro tonga eo amin'ity toerana ity. Nanomboka namepetra am'izay izy hoe manao atsirambony nareo. De zay moa tsy miteny zany fa mivavaka de manatotosa manao ny asa. Mazava ho azy moa zany fa fotoana foy ny azo anao anaovana asa any de tena mifofotra manao ny asa izay. Vita soma tsara fandatsahana le briky latsamanta zany aloha manta, de andrasanao maina kely a, de aveo ho arantana hodrona zany atoko rehefa aveo. Tamin'izay fotoana izay a rehefa nanomboka ny fanokona fandaharana le briky zany hodorana, le zanakanabaviko io zany a tsy hoe nisy tevana na lavaka fa nitatitra briky zany a ho atoko eo amin'ilay toerana ray andorona anazy a, de lava tamin'ny tany izy niodina iny zany nitondra ilay briky teny an-tanany a, de alava ary nikarapoka teo amin'ny tany izy a ary tsy afa nitsangana teo. De niatsoa izy hoe jereo koa le ty tongotry ty, de nijerena ny tongony a niodina tany erina ny lohaliny a teo amin'ny apelan-dohaliny iny. Zarery moa zany no eo am'izany, de nitao an-tsaiko zany de hoe tsy maintsy ahitsy de nyzao mafana ity. Ary de noterena tamin'ny tanana le izy tanakandroa heny nitofotra mihitsy ny fidiran'ilay lohalika zany teo amin'ilay toerana tamin'izay fotoana izay. Ary nanomboka teo de tsy omby pataloha itsony io vatape sy ranjo amin'ny lohalika io. Ray volana tsy afaka teo am-pandriana tao andasy moa zany ny toerana misy anay tamin'izany ity zanakanabavy ity. De nanomboka am'izay ny fitenenana avy amin'ny tompon'ilay asa zay ataonay zany
hoe nareo ane tsy mijoro, tsy nanao an'ilay fijoroany nareo joro, aiza mony tsy hovoly raika lahy io. Nareo koa tsy manaraka izay zavatra toranareo, ity toerana ity tsy azo elana, nareo mbola lasa ihany nareo mandeha mivavaka isaka sabotsy, de miainy fotsiny moa zany ny tena fa tsy mbola miteny ninninna, fa de mivavaka nareo Andriamanitro raha sitrakao de mbo taterao ity asa izay ataonay ity, fa miakina am'izay no azahoanay vola sy ny tsy azahoanay vola, ary mety amiakina am'izay kio ny ainay, mety tsy ho tonga ny atandraza satria fa nyteneny mihitsy moa zany hoe mety tsy ho tonga ny atanindrazana nareo raha vao manao atsirambina am'ty toera fiasanareo ty. De natao moa ny asa zany zarery sisa no nanaramaso ilay briky mirehitra afo zany. Tam'izay fotoana izay de izy koa nefa tonga eo isa maraina sy arivo, de isaky ny tonga eo zay izy de mifanehitra aminay eo de memenina foana, nareo manafoka olona, nareo maniratsira ity ny zavatra ataonay ety, nareo maniratsira. De tsy miteny mihitsy moa zany ny tena, fa de mivavaka mangina amin'Andriamanitra. Efa nyteneny mihitsy moa zany hoe raha sanatry ka tsy masaky io briky io de fakahititsika, fa nareo tsy ho tonga ny atanindrazanareo, ary nareo tsy andray niny karamanina, fa nareo iza anonitra ny lany teo ampanaovana an'io. De nivavaka Andriamanitro, da io zay ianao nefa nanakinanay ny fiainanay sy ny dianay. Izay olona miona aminay eo amin'ilay tanàna zany de amiteny daholy rehefa mandeha mivavaka zay de miona amin'ny olona any zany, fanerasera de hoe sahanareo ve ny nanao an'io asa teo io, fa zay olona nanao zavatra teo de nahita loza daholy, ary niady tamin'io rangahy io, sady tsy nitondra vola ny mbola donahan-javatra. Tonga moa fotoana mangatsika lay afo zany dia tsy andrika azy anjerana anasorana ilay velany zany ilay briky, ary vao nanomboka nanala teo amin'ny zorony de masaka, nasorona indray ny zorony efatra de masaka, ary efa niandahana ngazao masaka tsy nisy mahita zany na manta na de ray iza tam'izay fotoana izay, mba tsy tenenako hoe tsy nisy manta mihitsy ilay briky. De mifanotona teo zay, de ndray andro no tonga teo zay, rehefa tonga avy mivavaka de tonga izy teo izy vao tena nanomboka faly am'izay, miramirana tsikitsiky zany, fa hatramy nanaovanay le briky de tsy nahitana endrika mirana mihitsy ity ranga ity, ary nanatena mihitsy fa hoe tsy ho afaka eo zay, ary tsy ho tonga any amin'ny tanindrazana misy anay tam'izay fotoana izay, tsy ho masaka amin'ny briky. Ary nany manodidina iza dia samy niaiky daholy, ary niteny taminay mihitsy hoe tena mahery nay Andriamanitra izay vavahanareo, ary na izy koa raha de niaiky hoe tena mpivavaky nareo. Ka noho izany de andao raiso ny volanareo fo tsofin-drano andeha ody any amin'ny tanindrazanareo ianareo. Zay moa ny farany, ary mateidera ny fiaraha mandeha amin'Andriamanitra ry mpiaino malala, ka tiana ny manafatrafatra atsika aza miala amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra, aza fangaro zavatra hafa ilay fivavahana amin'Andriamanitra, indrindra fa ireo efa maty tany aloha izay angataham-pitahiana amin'ny zavatra izay atao. Fa za de tena natsampa mihitsy hoe nidin'Andriamanitra ary nanafaka anay teo amin'ity toerana ity. Tonga somatsara tany amin'ny fianakaviana izay ary dia tena nideran'Andriamanitra ny sotran'Andriamanitra. Fa dia fifaliana ho ary mpaino malala ny milaza izany fijoroana foifoy ho atsika izany ka dia mahereza ao amin'Andriamanitra, ary mahazotoa miaino ity AWR ity ankoa, fa io ny tena nahitako hery sy fahalalana ankoa, ary tanjam-pinoana ka ninninna de tsy ahatonga hiala amin'Andriamanitra de sedra mandalo tahaka an'izany. Ilay ralahako moa ilay zanadralahy dia
tapotra ny ray volana sitrana somatsara izy le brikio masaka somatsara ary ny aiky ko ty zanadralahako zay ny salasala ety satria ny salasala izy tamin'ny voalohany vonanomboka ilay finosana fanafody a dia efa nilefa no tao an-tsainy kanefa moa rehefa natao ny asa tanteraka dia voanaika koa ny tombo ny finoany tamin'izay fotoana izay ka dia voninahitro an'Andriamanitra fahasoavanao atsika menakavy amen. Misaotra indrindra tompoko. Antenaina fa nitondra hery ho anao ny fanarahana iny fijoroana vavolombelona izay nentin'Andriamatora Koto Zafina Norbert avy any ankobakobaka Andramasina iny. Mahafinaritra ny fijoroana vavolombelona teo tena azo antoka mandrakariva ny zavatra rehetra rehefa mahatoky an'Andriamanitra sy ny teny fikasana isika. Koa dia manentana anao ahatoky hatramin'ny farany an'io raintsika any an-danitra io satria sambatra izay olona manao an'i Jehova ho tokony hoy ny Salamo 114 tapany voalohany. Dia atreto ihany koa ny fiarahantsika androany. Na manao fanjaniaina sy ny teknisianina naritiana no nanomana ny fandaharany feon'ny mpiaino anao teto androany. Tompona andraikitra ny fandaharana Elian Andri amin'ny Tantsoa amin'ny manaraka indray ary. Nanitsy ny lalako ka nampianatray handeha nanolotray ny famarinana ny fanahy masinako dia narotsany hitarika ahy ho eo antongony namelona ny afony finona ao anatiko hitarika ahy ho any an-danitra manotrano ny mpamesy satria Jesosy tompo eo anilako kanino nahanjo ahy dia hatoky azy hasoavany zay fantatro fanahatoi zao ahy dia hoisan'ireo zay olo mavonjy Emer Vonjy sy Domoina. Fanahy masinako dia narotsany hitarika ahy ho eo antongony namelona ny afony finona ao anatiko hitarika ahy ho any an-danitra manotrano ny mpamesy satria Jesosy tompo eo anilako kanino nahanjo ahy dia hatoky azy noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoi zao ahy dia hoisan'ireo zay olo mavonjy Jesosy no ivombianako lay ratsy dia tsy aharobaka manotrano ny zay lay minjany fanantenana satria Jesosy tompo eo anilako
ninolahanjoay de hatokazya nohonifa hasoavany zay fantatro fana hatoizaoay de wisanireo zay olombovonjya de wisanireo zay olombovonjya akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana faly mifandray aminao indray ao anatin'ity fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra ity ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa mahita zay tsy hita mahita zay tsy hita ao anandray ny amin'izany amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra manasanao hiaraka hivavaka amiko melohany hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona raisany an-danitro misaotra anao nanomeanay tombontsoa indray afaka miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao ary hanovo fahalalana vaovao indray hanatsarana ny fifandraisana aminao rainay eo azavao ny sainay angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany amen isatrano moa ny andininy izay no fantenana mba hahafahantsika matsiaro mandrakariva ny votoatin'ny lesona ao amin'ny Hebreo 1:20 no ahitantsika ny andininy izay asaina ataontsika tsy enjery mihitsy Hebreo 1:20 manao hoe finoana no nandaozany Mosesy any Egipta ka tsy natahorany ny fahatezerany mpanjaka fa naharitra toy ny mahita zay tsy hita izy fa naharitra toy ny mahita zay tsy hita izy averintsika indray mandeha finoana no nandaozany Mosesy any Egipta ka tsy natahorany ny fahatezerany mpanjaka fa naharitra toy ny mahita zay tsy hita izy ny adana sy nanana zay rehetra ny lainy Mosesy tao Egipta mety ho izy mihitsy aza no lasa farao raha toka mbola nijanona tao izy tsy nasambatra azy anefa ny nahita ny fahantrahan'ireo mpiray firenena taminy zay no andevozy ny Egiptianina ny baiboly eto dia milaza fa finoana no nandaozany any Egipta ary lazainy mazava eto ny tsy ambaratelon'izany finoana izany amin'ny Hebreo 1:17 toy ny mahita zay tsy hita izy isika olombelona tokoa mantsy dia tsy mino raha tsy mahita fa ny finoana an'Andriamanitra zany dia izay mihitsy toy ny mahita zay tsy hita ary zany no famaritana ny atao hoe finoana an'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 1:19 manao hoe ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita Hebreo 1:20 fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita maneho ny fahatokiana feno ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika izany dia antsoina zany sika mba ahita zay tsy hita tsy amin'ny fotoana mahafinaritra ihany mapetipety ny fiainana fa indrindra rehefa tsy misy mandeha amin'ny loniny mihitsy ny zavatra rehetra mila finoana isika finoana tahaka ny an'i Kristy ary tsy maintsy ahorona mifanaraka amin'ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy ny fanjakana izany ny fahatsarany raintsika
ny fahefana ao amin'ny anaran'i Jesosy, ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty, ny fangorahan'Andriamanitra sy ny famindrapony, reo dia fahamarinana manana ny lanjany izay tena hanampy antsika ho tafajoro tsara rehefa ao anatin'ny fitsapana avelan'Andriamanitra mandalo amintsika. Ary mahatonga antsika ho mety alaim-panahy ia ny amin'ny zavatra rehetra aza indraindray. Ny lesintsika izany amin'ny tean'io ity dia hijeriny amin'ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra, izay matetika mety holazain'ny maro hoe afakely ny fomba fitantanany ny zanany. Nahoana moa ny lazaina ao anatin'ny lesintsika fa afakely io raintsika izay any an-danitra io? Asa namba efa nisy fotoana ny tenenanao tahaka an'izao hoe raha tena tia marin'Andriamanitra dia ho nataony an'izao na koa hoe tokony ho nyvaliany ny vavaka nataoko iny, fa raha ny valiany iny dia efa nilamina be tahaka an'izay, sy ny sisa. Impiry ny verina tao an-tsaintsika ny fanontaniana mitovitovy amin'izany. Dia miezaka mamantatra ny antony isika, ary rehefa tsy takatry ny saintsika dia kivy sy ketraka isika, ary izay ny olantsika ara-panahy, izay misy fiantraikany mihitsy eo amin'ny fiainantsika ara-nofo. Miaraka amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra ny fahaizantsika ny isika. Aoka tsy ho adino izay. Tsy voafetra ny fahatakarantsika ny fahatakaran'Andriamanitra. Tsy voafetra ny fahaizantsika ny fahaizany. Afaka mamorona avy amin'ny tsy misy izy, ary azo ny atao ho asy ianao koa izany, fa mitaizantsika hatoky azy izy. Endry io Andriamanitra tiantsika io, mahafantatra ny zavatra tsy maintsy hanomanana antsika amin'ny fiatrehana ny ho avy indrindraindrindra. Ho avy mantsy ny fotoana, ary tsy ho ela intsony, dia tsy misy olona na vola na hery na zavatra ara-materialy azontsika amiatrahana fitokisana intsony, satria tsy afaka hanao na inona ho antsika intsony ireny zavatra ireny. Tsy ho vahaolana amin'ny toe-javatra hiseho tsy ho ela eto amin'ity tany ity ireny. Ka tian'Andriamanitra ampianarina dian'izao isika hianatra ny atoky azy, izay hany azo ianteherana 100% amin'izay fotoana izay mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao. Dia ho tara loatra raha amin'izay fotoana izay isika vo hianatra ny atoky an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Izao ny fianarana mahatoky an'Andriamanitra 100% amin'izao fotoana izao. Tsy mahazo midonana-potsiny isika, fa tsy maintsy manao ny anjarantsika, fa saingy mila mianatra ny mahatoky ilay andriamantsika isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misy antony anankiroa izay matetika mahatonga antsika hisalasala ny amin'ny fahasaran'Andriamanitra. Voalohany, rehefa le mirehitra tsara ao am-potsika iny sy ao an-tsaintsika ny faniriana zavatra anankiray izay veritsika hoe tena tsara ity, dia lasa hafahafa tampoka amintsika raha zavatra hafa noho izay no heveritsika fa mahasoantsika no miseho. Kanefa tokony hatoky an'Andriamanitra isika, fa mahay manome mihoatra noho izay nieritreretintsika izy. Ny antony faharoa dia izao, mety hiahihany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra isika, satria tsy mifanaraka amin'izay inotsika ny zava-misy iainantsika, dia ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mihitsy. Rehefa tsara amintsika ny fahitana na ny fahatsapana na koa ny fandrenesana na ny tsiro ny zavatra anankiray mihitsy eo amin'ny fiainana, dia isika hoe tsy maintsy ho tsara izany io zavatra io. Raha izany dia tokony ho azoko satria zavatra hitako hoe tsara, tokony ho aho. Dia lasa sorena amin'Andriamanitra isika rehefa tsy azontsika ilay zavatra heveritsika fa tsara. Dia mimenomenina hoe fa ahoana koa ary Andriamanitra izany, zavatra tsara izao tena hita hoe mety, fa mety ho tsara ny fijerinao, fa tsy tsara amin'ilay Andriamanitra malala ny tsy mahatsara an'izany ho anao. Farafakeliny amin'ny fotoana heverinao fa ahazona azy. Izy malala ny fotoana mety na izay zavatra heverinao fa tokony ho azonao azy. Ary eo indrindra no hidiran'ny finoana an-tsehatra.
finoana ilay tsy hita. Rehefa laim-panahy tsy hatoky an'Andriamanitra sy ny fahatsarany iny indrindra ianao no tena mila finoana. Dia ny finoana fa matoa Andriamanitra tsy manome ahy io zavatra tiako be io. Angamba koa mety olona koa zany ho vady ohatra na koa mpiara-miasa ohatra na tsy fantatra. Dia Andriamanitra mahita ny tsy hitantsika dia mahafantatra fa tsy mahasoa na tsy sahaza le izy ary mety hanimbanao mihitsy aza, kanefa tokony mino ianao amin'izay fotoana izay fa anome anao ny tsara indrindra izay mety aminao ara-potoana izy. Izay le hoe mino azy ilay tsy hitanao fa afaka manome izay tsy hitanao mihitsy izy. Mazava tsara ny fanazavanao omeny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 5:7-7. Romanina 5:7-7 momba ny fahatsaran'Andriamanitra amintsika. Ahoana ny fivakin'izany? Fantatsika fa ny zavatra rehetra dia manahoana? Miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ninona anie zany? Ataon'Andriamanitra miara-miasa soa ho atsika izay tia azy dia isika izay voantso araka ny fikasany rahateo. Dia izao no toy ny teny satria izay fantany rahateo no nitendreny hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalany maro izy. Ary izay nitendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Tsy tokony ho zava-dehibe amintsika ve izany rehetrarehetra izany? Izy no manao izany rehetra izany ho aso ho anao. 9:30 Inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika re, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty sady nitsangana tamin'ny maty koa, mitoetra eo amin'ny tananankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondro novonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia ahoana ny voalaza? Manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na reo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, ninonina amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mazava tsara izay voalaza eo amin'ny 2:30 teo, ny zanany laza natolony maika fa ny zavatra hafa rehetra iverintsika fa mahasoa antsika. Aoka toky azy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.